ao tsara. Tena hoe kaikinao faly mihitanao indray androany e. Eto amin'ny fanatrehany iray. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11, vakitsika. Ny HVKL Mission France dia fanomeravantsika tsirairay avy amin'ny anaran'Ery Jesosy. Matoky fa ny zavatra eritreretintsika dia Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra na ary antsika nanamboatra antsika. Izy efa nihevitra ny tsara lavitra noho izay mety nalatsakantsika po, mety ny saintsaintsika. Satria izy hoe izay mbola tsy hita amin'ny maso sy ny latsaka-pon'ny olona tsy nirenisan'ny sofina efa nomanina ho an'izay dia azy. Psaume 16, verset 11 dia ozy izy hoe ampafantatra ny lalanainy ianao, fa fahavokisam-pifaliana no aminatrehanao ary fahafinaretana no eo an-tananao ankavanana mandrakizay. Amin'ny teny frantsay izy dia ozy tu me feras connaître le chemin de la vie en ta présence. Il y a plénitude de joie, il y a ta main droite, il y a des plaisirs pour toujours. Ny fahafantarantsika ny chemin de la vie zany dia izy en sa présence. Dia hoe kaikinao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Lalan'ny fiainana zany dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra izy, Andriamanitra no maneho an'ilay izy. Tu me feras connaître le chemin de la vie en ta présence. Raha eo misaotra anao zay eto amin'ny fanatrehanao androany, fa Andriamanitra ianao. Fa ianao ilay Andriamanitra, ary ianao ilay isoranay sy sandratra eto amin'ity toerana ity androany. Tao tsy mpitsangana. Tsika no miditra ao amin'ny psaume 100 dia hoe tsika no miditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsika no miditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fitsikina, ao anatin'ny fitsahara. Andriamanitra mahefa sy nahara zavatra rehetra. Namolavolanay araka ny tarehany sy araka ny endriny. Ianao ny Andriamanitra ianao no alefan'i Jesosy ho anay. Jesosy manana ny lazainy zao tontolo zao fa zay teneninao no izy. Amen. Hatramizay ny fiandrananao, andriamanitra anao, havianio inonaitanay ny fiandrananao, andriamanitra anao. Hallelujah.
mandrakizay. Ianao ilay Andriamanitra ny anio. Ianao ilay Andriamanitra ny anio. Ianao ilay Andriamanitra ny anio natsoina eto amin'ity. Oh Jesosy, izay zavatra vitanao omaly, mahavita lavitra ianao androany. Ary no avy nay dia tsara Jesosy, tsara mankany amin'ny fahatsarana, fahasoavana mankany amin'ny fahasoavana. Oh Jesosy. Hatramizay itanjananao, andriamanitra anao, ananio ino nahitanay, itanjananao, andriamanitra anao. Tsy miova ianao Jesosy. Ny fanavotanao dia tsy miendanja. Ny fanasitrananao dia mbola mahavita ianao na enina dia hatramin'ny fananganana ny maty azy. Oh Jesosy, ny famoronana izay efa nataonao tany amin'ny Genesisy voalohany mandra-pialanay ety ambonin'ny tany dia mbola misy foana ny famoronana nataonao amin'ny fiainanay. Ka ninona bangy eo amin'ny fiainanay Jesosy, fantatray fa ilay Andriamanitra ny famoronana, izay Andriamanitra tiraka ity dia aneo an'izany fahagagana zany eo amin'ny fiainanay androany. Andriamanitra, misaotra anao izay fa ianao ny alpha sy oméga ity. Iraka ty koa ianao ny alpha sy oméga ny fiainanay, ka mbola hiterahina ny anaranao koa zany Jesosy. Mbola hiterahina ny anaranao koa zany Jesosy. Ianao le alpha, ianao ny fiandohana, ianao ny fiafarana. Tu es le commencement, tu es la fin. Ianao le Dieu éternel, ianao le Andriamanitra mandrakizay mandrakizay. Zany Andriamanitra namparantena fa le Andriamanitra ny anio zany dia izy indray mbola nefa n'izany eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Oh Jesosy. Fanatrehanao no miteny teo fa manoro ny lalanay ny anao fanatrehanao, tsy diso ny anjaranay izay androany Jesosy. Ianao le alpha oméga. Oh Jesosy. Ianao le créateur. Indray Jesosy, ny zavatra tsy mety ao anatinay ao amboary, ny zavatra tsy avaminao oboty fanahy masina. Manaratra ny anaran'i Jesosy eto toerana ity, anarana manaritra, anarana mahery, anarana mendrika ho terahina, mendrika mitsoahana. Jesosy ny There
sandrafitra ny anarana. Ny anaran'i Jesosy nanavitra anao. Ny anaran'i Jesosy laklehan'ny fiainanao iray manontolo mihitsy. Ny anaran'i Jesosy mahery. Ny anaran'i Jesosy manasitra. Ny anaran'i Jesosy mikonsole anao. Ny anaran'i Jesosy manafaka anao. Ao anatin'ny maizina ary mitondra anao ny fahazavana ny lanitra. Oh Jesosy, ianao le alpha, ianao le oméga. Oh Jesosy, ianao le mandrakizay, mandrakizay. Mitoetra aty anatinay ary ny safidy mitoetra ato anatin'ilay tempolo. Rehetra Jesosy. Manaritra mibery lazaranao zay. Tompo ianao, mpanjaka ianao, mpanapaka ianao. Mitenena Jesosy, mitenena fa voninteranao zay. Nona ny fanatrehanao, mangetahety, mangetahety. Ka fenoa ny fananao masina indray Jesosy. Fa izay ho mamy ny androany, mamy ny teninao, mamy ny fanatrehanao. Oh, rabasefeferereso. Oh Jesosy. Mandrakizay, mandrakizay. Mitsonaka anao izay tao amty toerana. Seza fiandriana fiainanay Jesosy dia ianao mitoetra eo ambony. Tsavany any anatinay rehetra lalina any Jesosy. Tsy hitanay maso, tsy fantatray ary tsy hijery amin'ny sensation zay fa ianao Jesosy io miasa eto amin'ity toerana ity ary mampiaika sy mampiotrika an'ireo fanasy fahefana rehetra amin'ny anaranao izay nomenao nasandratr'Andriamanitra ho ambony ny anarana rehetra ny anaran'i Jesosy. Zany ny anaran'izany mbola sandratra eto. Tsy ny anaran'ny HVKL, tsy ny anarana Pteur, tsy ny anarana izanizy. Fa ny anaran'i Jesosy. Ka misaotranao zay androany raha eo fantarianao zay androany ary tsy misy marombaka an'izay feom-perantananao, tsy misy ka fahasoavana efa nomaninao anay ka tsy hahatratra anay androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sady miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tenena akaikinao hoe tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tonoko aminao fiainana androany hoe araky ny salamo vaky pasteur Dtoa milaza hoe afaka isam-pifaliana ozy izy ny eto anatrehanao. Afaka isam-pifaliana eto anatrehanao. Za faly milaza aminao fa eto Andriamanitra androany. Zany hoe tokony hiboboka eto ny fifaliana androany. Amen. Mikorina eto zany androany dia dao tsika hivavaka hiditra amin'izany fanatrehan'Andriamanitra zany. Za tsy te hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra satria ny fanatrehan'Andriamanitra efa eto. Fandaotsika hiditra ao fanatrehan'Andriamanitra. Daotsika ilomano anatin'izany fanatrehan'Andriamanitra zany. Satria izany fanatrehan'Andriamanitra zany no mameno an'ity toerana ity amin'izao fotoana izao. Asandrato mavakao ray masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Misaotra mankasitraka anao zay amin'ny andro androany Jesosy. Misaotra anao zay fa afaka isam-pifaliana tokoa ny ao anatrehanao. Tsisy tsara mihoatra noho ny fanatrehanao ary tsy misy maminay sy mahatsara anay azahoana iaina mihoatra noho ny ao anatin'ny fanatrehanao. Androany zay Jesosy fantatray fa eto ianao, zarao eto indray ny fahasoavanao. Fantatray fa eto ianao, atao miparitaka eto indray ny fanatrehanao.
fantatry efa eto ianao ka sy indray fony olona tsirairay avy zay tonga eto androany Jesosy satria mangetahetanao zay nonanao zay fenoy ianao zay dia tantandray ty fotoanandroany ty Jesosy tario amin'ny lalan'ny fiainana zay tario amin'ny lalan'ny famarinana zay tario zay naiza naiza toerana lehanay tario zay amin'izay tokony ataonay ary fantatray Jesosy fa satria eto ianao ilay mpanova fiainana sy mpanova fo saka ny midiranay indray nivoanay misaotra Jesosy Kristy avy a Nazareta mandrisitraka anao da zao tsika amaky ny salamo vetivety salamo 118 salamo 118 dia raha ny Jehovah tsara izy eny mandrakizay ny famindrapony aoka ny Israely ianao hoe mandrakizay ny famindrapony aoka ny taranaka Arona anao hoe mandrakizay ny famindrapony aoka izay matahotra ny Jehovah anao hoe mandrakizay ny famindrapony tao ankaterenany ny antsoko any Jehovah dia namaly ahy Jehovah ka nampahalalaka Jehovah ny miandany amiko ka tsy atahotra inona no azon'ny olona tao amiko Jehovah ny miandany amiko sady mamonjy ahy ary zaho faly hitany amin'izay mankahala tsara mialaka amin'ny Jehovah noho ny mialaka amin'ny olona tsara matoky an'i Jehovah noho ny matoky ny mpanapaka firenena rehetra manodidina fa ny anaran'i Jehovah no andrikianako azy tokoa nitangorona tamiko reny eny nitangorona tamiko fa ny anaran'i Jehovah no andrikianako azy tokoa nanodidinay taka ny reny tantely izy vovony taka ny avitsila izy fa ny anaran'i Jehovah no andrikianako azy tokoa nanosika mafy ahalavo ahy ianao fa Jehovah no namonjy Jehovah no heriko sy fiderako fa efa famonjena izy ao andainy marina ny feo miobo no ny famonjena ny tananakavanan'i Jehovah mampiseho hery ny tananakavanan'i Jehovah dia misandratra ny tananakavanan'i Jehovah mampiseho hery tsy ho faty aho fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehovah ny fahaizan'i Jehovah mafy aho nefa tsy natolona ao fahafatesana voay ny vavahadin'ny famarinana hiditra eo aho ka hideran'i Jehovah ity ny vavahadin'i Jehovah ny marina no hiditra eo hideranao aho fa efa namaly any ny vaty izay nilavy ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra avy tamin'i Jehovah zany ka mahagaga eo amintsika ity no andro nataon'i Jehovah hifaly sy ravoravo amin'izao sika mifona aminao a Jehovah vonjeo e mifona aminao a Jehovah ambino e hotahinana izy avy amin'ny anaran'i Jehovah avy ao an-tranon'i Jehovah nitsofanay rano anareo Andriamanitra Jehovah ka nampahazavatsika roa izy kofeno fa anaty piravoravonana dia hatreo mitandroko ny altara azy Andriamanitra ianao ka hideranao aho eny Andriamanitra ianao ka hanandratra anao aho hiderany Jehovah fa tsara izy eny mandrakizay famindrapony mite hafa mafy an'Andriamanitra ampivorakoraka mafy amin'ny Jesosy amin'ny teny français le mandrakizay famindrapony hoe ton amour durera jamais ozy izy ton amour durera jamais fitiavan'Andriamanitra maharitra mandrakizay tadiva raha tsy nisy fitiavan'Andriamanitra tsy voasitona tao anatin'ny lavaka tsika dia tsy tonga ohatr'izao tadiva raha tsy nisy fitiavan'Andriamanitra tsy nisy korerytsika tadiva raha tsy nisy fitiavan'Andriamanitra tsy olom-bovony tsika izy manana assurance fa olom-bovony izy androany noho ny fitiavan'Andriamanitra amen dia irantiry ty sika mitondra lohateny hoe l'amour de notre père hideran'izay fitiavan'Andriamanitra zay zay mikasika atsika sy mitondra atsika dao ary hideran'Andriamanitra sika J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée, dans la chaleur de tes bras, il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père.
au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. J'étais orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague au doigt, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Il guérit, restaure, rend vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort, les bras ouverts, splendeur et mystère, c'est l'amour de notre Père. L'amour de notre Père. Alléluia. Слушай, Иисус не втягнув. Il guérit, restaure, rend vivant, esprit, l'amour grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de... Il guérit, restaure, il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit, âme et corps, dans l'amour de notre Père. Alléluia, dans ce qui est comme afin de social, n'aime pas de social, c'est un Afrique. Sikanta kan zao dia noho ny fitiavany Jesosy. Ary noho izay fitiavany antsika izay dia ampianarina koa tsika ahititaka anazy. Izay fitiavany izay no hitiavantsika azy. Ary izay fitiavany izay no hitiavantsika ny hafa ihany koa. Angatao Andriamanitra amin'izao fotoana izao hoe fenoy ny fitiavanao aho. Fenoy ny fitiavanao aho Jesosy. Afahako mitia anao taka ny tiavanao. Fenoy fitiavanao aho, afahako mitia ny hafa taka ny tiavanao ny hafa ihany koa. Fenoy fitiavanao aho, fa ny fitiavanao manova ny fisainako. Ny fitiavanao no afaka ny anova ny toetrako. Ny fitiavanao no afaka ny anova ny foko. Ny fitiavanao no afaka anova ny mentalitéako. Ny fitiavanao no afaka anova ny tantara-piainako. Raha voafeno ny fitiavanao aho dia miova ny zavatra rehetra. Raha voafeno fitiavanao aho dia miova ny attitudeko amin'ny olona rehetra. Raha voafeno fitiavanao aho dia miova ny fomba fisainako ny zavatra rehetra. No fitiavanao aho Jesosy. Satria fitiavana ny lehibe indrindra. Manana ilaiko ny finoananao. Manana fanantenanany aminao avy. Fa ilaiko ny ohatrany izany rehetra no fitiavanao. Sotra Jesosy. Androany sandrata amin'ny avo indrindra dada dia sandrata amin'ny ambo indrindra
Reste voninahitra mandrakizay. Reste voninahitra mandrakizay. Misy hira zay fotsiny averintsika fotsiny refrain hoe Je m'abandonne à toi devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié. C'est vous c'est verset que je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi devant ta majesté à tes pieds, devant ta majesté à tes pieds je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié. Donc, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, devant ta majesté, devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié. Domestic voninahitra andriamanitranao dia tianao marina tokoa zany hoe isy abandonné tanteraka ny fiaina aminazy ny fiainantsika. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer, à jamais sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits, à jamais sois glorifié. Seigneur, tu m'as guidé. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer, à jamais sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits, à jamais sois glorifié. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié. Seigneur, tu m'as guidé, je suis là pour t'adorer, à jamais sois glorifié. Tu m'as créé pour t'aimer, proclamer tes bienfaits, à jamais sois glorifié. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne à toi, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié. Je m'abandonne
devant ta majesté, devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne, à toi, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié. Mene voninahitra ianao Jesosy sandrata amin'ny avy indrindra aoka fiainanay ho fanomezana voninahitra ianao, aoka ho fantsona entina nomezana voninahitra ianao, mendrika ianao dera sy ny laza mandrakizay sandrata Jesosy. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne, à toi, à jamais sois glorifié. Je m'abandonne à toi, devant ta majesté, devant ta majesté, à tes pieds je m'abandonne, à toi, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié, sois glorifié, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié, à jamais sois glorifié. Zotsikitiaka mafy an'Andriamanitra ho azy reny voninahitra mandrakizay. Alléluia. Mahazo toerantsika teneno kakinao fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa miditra any amin'ny Genesis toko voalohany tsika dia mahita fa ny zavatra rehetra izay noharian'Andriamanitra dia tsara avokoa, fa nohariany tamin'ny alalan'ny telony ary nohariany ihany koa no le fiasan'ny fanahy masina izay mety eo amin'ny fiainanao izy présent fa tsy afaka manao n'inona satria tsy ampy teny ianao, fa rehefa misy teny eo amin'ny fiainanao dia rehefa hiteny amin'izay Andriamanitra hoe misy io Andriamanitra ny famoronana io eto androany. Fampanantenan'i Jesosy izay hoe indro mombanareo izy mandrapa tonga fataperana zao tontolo izao. Fampanantenany ihany koa anatin'ny tenin'Andriamanitra izay vakiantsika foana ny amin'ny hoe izay zavatra teneny rehetra dia afaka misy rehefa raisitsika mponono zany. Inona mety zavatra mety ilainao androany, tsarovy fa mahay zavatra rehetra ny Andriamanitra ao, ary mbola tsisy zavatra mbola tsy trop tard. Tena kaikinao tsy tara ianao hoe tsisy zavatra tara zany, aza mieritreritra mihitsy hoe tara, na zanaka na vady na asa na ninonninona aza mieritreritra mihitsy hoe tara, satria tsy tara izy voalohany indrindra namonjy ianao. Zay ny essentiel indrindra. Raha ohatra ianao ka tafaradalana tsika ankehitriny lasa tonga tempolon'ny fanahy masina ianao tsy tara ianao, tena kaikinao tsy tara. Andao ianao nisafidy ianao fanatrehan'Andriamanitra indray, nisafidy ianao handray tenin'Andriamanitra indray androany, matoky feno fa io Andriamanitra io dia Andriamanitra ny anio, teneno Andriamanitra ny anio. Dia Andriamanitra ny anio izy ny Andriamanitra ny omaly ary izy ny Andriamanitra ny hoavy. Io Andriamanitra ny anio aneo fagagana tsy takatry ny saina ary anokatra n'izay lalana tsy takatry ny saina izay androany aminaran'i Jesosy. Zavatra takina aminao dia fotsotra. Amen. Sao tsika hitsangana dia hitehirytsika andray Pteur Liva tsika
Mitondra ny Ecole du Ministère androany atsika. Zavatra takiako anareo da aza mijery olona fa miandrandraha mikasika indray ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany. Aza miantehatra amin'izay ositra sy ny grady sy ny anarana fa miantehera amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fa ny fanatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahy masina sy ny teny résultat assuré. Tena kaikinao dia kasio izy résultat assuré. Any amin'ny résultat tsika miona hoe amen. Alléluia. Afaka mitehaka ho an'i Jesosy. Tsy ampy kosa raha zany. Alléluia. Raha tehaka ho an'ny olona dia tsy niady varotra. Amen. Fa tehaka ho an'i Jesosy ilay izy dia mba avelao mba hiady varotra kely. Amen. Velona kaikanao tehaka ho an'i Jesosy ilay izy dia miady varotra ho pastera. Raha tehaka ho an'ny président en France dia tsy miteny. Vous êtes président en France, mais il était faible. Tehaka ohatr'izany. Amen. Satria ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra izy. Amen. Velona kaikanao tsy manambany ny président de la République français izy. Amen. Fa manaja ny mpitondrontsika. Amen. Manaja ny mpitondrontsika ary tenin'Andriamanitra izany. Fa Andriamanitra kosa mendrika ao an-tsaina mihoatra lavitra amin'ny olona izy. Amen. Ary isaorako an'Andriamanitra ny teny lalamalala pasteur Tomito hoe aza mijery. Aza mijery olona. Amen. Aza mijery olona fa mijerevan'Andriamanitra. Jerevan'Andriamanitra izay teny eo amin'ny fiainanao. Jerevan'Andriamanitra ilay mavita ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Ary ny tena marina tsy hoe mavita izy fa navita izy. Tenareo kaikanao navita izy fa tsy hoe mavita izy hoe. Jesosy efa niteny fa efa vita ny zavatra rehetra hozy izy. Izany hoe misy zavatra efa nataony Jesosy ho anao fa ny problème n'ilay izy fotsiny mbola tsy hainanao. Sa tsy izany? Izy tsy lahatra hoe any ianao kosa pastera tena izay teny aminao izay ianao izay. Ny azo izay mihitsy misy zavatra fantatro fa efa nataony Jesosy ho anao fa mbola tsy hainako ilay izy. Dia any ny travaillako no miasa fa tsy hoe roviana ilay izy no tonga. Ahoana ny ainako ny zavatra nataony Jesosy ho anahy fa za tsy mitady izay zavatra nataony Jesosy ho anahy. Amen. Alléluia. Ny fafako manana firaisana amin'Andriamanitra ao anatin'ny fafako miombi-piainana amin'Andriamanitra, afako miaina amin'izay vitan'Andriamanitra ao amin'ny fiainana. Izay ny important indrindra amiko izay. Amen. Alléluia. Amen. Ahoana moa no afahako miavaka amin'ny olona izao tontolo izao raha tonga mety mitovy filana amin'izao tontolo izao. Ahoana ny avahako amin'ny olona tsotra raha tonga ny zavatra azo ny olona tsotra tsy mivavaka no tadiavako amin'ny fitadiavako an'Andriamanitra. Erreur izany. Tena hoe erreur izany. Ny olona tsy miasa hoe dia mahazo an'ilay, ny olona tsy mivavaka hoe mahazo an'ilay izy. Fa maninona anao no mivavaka vao mahazo an'ilay izy. Raha zavatra tsy vavahan'ny olona dia azon'ny olona ny atongavana eto dia miteny ianao mba miakara ny vao ambony. Amen. Tiafana foan'Andriamanitra. Amen. Tena manasa hoe miakara ny vao ambony. Tena apetraka foana ary ananarako ny vady aman-janako tady dio tsara ao azo teniko izao. Fa misy ny tsara lavitra noho ny tany tanomaso fa ndray andro any tsika tsy maintsy mbola ihany. Ka raha ty tany ny fanaperana dia taraiky etontsika eo. Dia miteny any kely izy misy fotoana ka tsika ke tsy maintsy mba miary any atao tany. Marina izany fa tsy natao hiasa-tsaina izany. Tsy natao hitomanina izany. Tsy natao ampifamana izany. Tsy natao ampiova attitude amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra. Tsy natao ampiova ny fandoliana isan'andro amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra, amin'ny fampatanjahana ny toe-panao anazy izany. Anao ny sitrapon'Andriamanitra mihoatra noho izay ilaina mety mampitomany. Tenenao kaikanao hitady an'Andriamanitra amin'inona no nahatongavanao. Ary Andriamanitra tsy mila tadiavinao hoe tenenao izany. Fa ao anatinao. Alléluia. Alléluia. Misy dingana tsy maintsy andro ary zany ny atongavana foana mitombo fotoana mbola misy fotoana andrenesana tenin'Andriamanitra sy fampianaran'Andriamanitra dia mangataka aminao aza manao fahazarana makeo fanatrehan'Andriamanitra. Fa raha manao fahazarana ianao manoto ianao fanatrehan'Andriamanitra satria ny Andriamanitra dia illimité fa tsy limité ny Andriamanitra. Amen.
teneno kikinao Andriamanitra zao androany ianao zavatra tsy mbola nisy mihitsy ozy mpanako n'Andriamanitra. Zany teny zany mila tehirizina ao anatin'ny fo zany. Zany teny zany mila atao manetanetana zany. Vao fo maray latsinainy indray anao zavatra Andriamanitra amin'ny herinandro ty. Fa tsy andeha hiasa indray anao zavatra Andriamanitra amin'ny herinandro ty. Tsy ho fo ianao maray andeha hianatra. Ny olona rehetra mandeha mianatra fa tsy ny olona rehetra manana an' Jesosy. Ataovy eo amin'ny soratra mivaravaranareo zany alohany voa. Tsy ny olona rehetra manana an' Jesosy fa ny olona rehetra mandeha miasa. Tsy ny olona rehetra manana an' Jesosy fa ny olona rehetra mandeha mianatra. Fa ny zavatra azon'ny olona mandeha mianatra tsy voatery ho azon'ny olona manana an' Jesosy. Ary ny zavatra azon'ny olona manana an' Jesosy tsy voatery ary possible tsy ho azon'ny olona mianatra mandrakizay. Satria Andriamanitra miresana. Halleluja. Teneno kikinao mifo ve ianao? Zany hoe tsy hoe fifoazana hoe. Ny fifoazana dia fijoroanao amin'ny fametranao an'Andriamanitra ho ambony ny zavatra rehetra izay mety ho ilainao. Amen. Halleluja. Raha zavatra anankiray tsy azonao, misy nangano mihoatra lavitra, ny ain'i Jesosy alamena ianao, io ve tsy ho ataony? Ataony io. Teneno kikinao rehefa nataony le izy hoe. Fa androany izy ho ampinitsika hamoakany le izy. Amen. Ianao na mieritreritra tsy manana automobile ianao io. Ianao hoe tsy mieritreritra manana avion ianao io. Fa ny problema mipetraka amina limite tsika. Za tsy mila za pastera fa rehefa mety ny fiainatokantraminay dia fa ok. Fa io rehefa ety indray io niveau tadiavinao dia tsy maintsy misy indray mbola niveau ambony. Tsy mety satisfait zany ianao. Ka alohanao tsy any amin'ny tontolo materiel ianao tsy mety satisfait fa isaoran'Andriamanitra aloha izay misy ao androany. Tokony misaotra aloha fa ty zany ny androany. Amen. Fa zao tokony fantatry fa ny tena mahaliana anao zao androany ho atanjahana indray ny fiainam-panahy. Raha tsy matanjaka inge fiainam-panahy tsy mahataty mivazavaza n'izao tontolo zao. Lasa mitovy aminy ianao. Amin'ny fotoana tokony anginana toa jerenao toa mitovy ihany ianao sy le olona tsy nandray an' Jesosy satria tsy matanjaka ny toe-panahy ao anatinao. Amin'ny fotoana anankiray amin'ny tena toroko anareo tena olona ilainy ty zao tontolo zao ty. Amen. Teneno kikinao ny olona tena ilainy président de la république dia zao hoe tsy le olona mandeha migreve ery amin'ny arabe ery. Batany président tena tianao mihitsy ve reo olona migreve eo amin'ny arabe. Mandainky président reo teneteny tena reo tena tiako indrindra fa reo mahasarotra ny asa. Ny olona zay no mahatonga antsika resy lahatra hoe na France na iza na pays développé iza na sous-développé mila an'Andriamanitra daholo. Teneno kikinao mila an' Jesosy daholo. Mila an'Andriamanitra daholo ny rehetra hoe. Amen. Teneno mafy izy. Mila an'Andriamanitra daholo ny rehetra hoe. Amen. Aza safosafona izy fa fitahinao azy anie zany teneninao anazy. Amen. Sa tsy fitahinao anazy io zany. Rehefa miteny olona dia zao mandeha na mivavaka zany. Fa tsy rehefa miteny aprimy io kapy io dia izay mivazavaza be. Fa rehefa niraka olona amin'ny fitahim-panahy tenena entitra. Amen. Mba mandeha anakely ianao mivavaka. Amen. Mba mandeha anakely ianao mitokana. Mba jereo kely fiainam-panahy fa tsy hanetsena amin'ny fony. Zany. Satria zany hoe tsy hoe fitahim-panahy. Metesitra ianao ka zay dada ny teo ao an-trano foana. Dia teneno iza mora miakatra indrindra atao trano dada le mitokam-bavaka sa neny le mijanona lava ny tsena. Jereo fa tsy maintsy any an-tsena maharitra no mivazavaza ohatra. Satria dabadaba ny tsena ny anao fa tsy feo an' Jesosy. Teneno kikinao correction. Amen. Zany efa nanandrana nandeha tany an-tsena iny. Fa za ihany mbola
vazavaza ohatrany ary efa niainako zany zay hoe ny mpitory teny tsy afaka mitory zavatra tsy niainany fa mpandaina izy raha ohatra ka mbola tsy niainany fa Alléluia. zany teny eto tsy mahazo mitsangana eto raha tsy somi ao amban'ny teny aloha fa tsy voninahitra ny joroany eto fa fanetrenan'Andriamanitra ho ambony no ny zavatra rehetra ny tenin'Andriamanitra. Iza moa no teo corrigeny zany ao amin'ny fiainana, iza no teo tenenina lavo zany ao amin'ny fiainana, tsisy teo amin'izany fa samy te anao zay tiany, samy te anao zay eritreretiny, samy te hiteny zay lazainy ny vavany, fa tsy zany ny antsoinantsika fa ho ao ambany fahefany tenin'Andriamanitra dia afamafy ho an'Andriamanitra. Ary ny vady ho apakaron' Jesosy dia Jesosy mizy any. Fa napotika ny trônina ny Saoly anefa dia fa désobéissance. Voatary Samuel nataony Saoly zay tiany natao. Tena nakaikinao tsisy Samuel atary zany. Amen. Amen. Mety misy zavatra mbola nendrasanao teo amin'ny fiainanao. Samuel ange ela be ny nendrasany ananazy. Sa tsy zany? Ary tamin'ny ranomasiny tomaniny sy nianany Samuel. Fa tena nisy fatakarana tonga tao anatin'ny ana hoe io Samuel io manana destin prophète des nations. Ka raha tsy nanaiky ianao nanao fanetrena ny teny fa ho atolotro an Jehovah tsy tena ka teo mihitsy Samson i Samuel satria prophète des nations zanaky ihany. Raha miteny izy hoe horotsorotsika ohatrany izy tsy tonga mihitsy le izy fa taizany na tonga ny anany valiana tena hoe nakaikinao tao anaty fotoana ohatr'izao na tonga ny anany valiana. Nanao fanetrena izy fa raha vao meno zanakalahy io tonga dia atolotro any an-tempolo anompo anao izy izy fa Andriamanitra tonga dia okey raiky ka zany zany tonga eto androany okey io zavatra tadiavinao fa aza matao atsy ianao tena nakaikinao okey io ny zavatra tadiavinao io fa aza matao atsy ianao hoe Alléluia. Alléluia. Izy Paul nifahatongavako eo aminareo izy Paul dia voninahitra. Tianao kakao voninahitra izy nifahatongavako Paul tao amin'ilay olona. Andolo vakina fa sao dia mampiresaka andreo pasteur Liva. Korintiana faharoa toko voalohany 2:14. Zany tsy tonga eto voninahitra hitady tio zany. Apetrao foana zany fa tsy voninahitra natongavako. Voninahitra Jesosy Kristy avy any Nazareta voalohany indrindra natongavako. Amen. Ary voninahitra ny olony masina izy zany olony masina zany ianao zany. Amen. Korintiana faharoa toko voalohany 2:14, 2 Corinthiens chapitre 1 verset 14. Ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Indiny fahatelo ambin'ny folo 13. 2 Corinthiens chapitre 1 verset 13 et 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsy nanoratra teny hafa aminareo izahay ozy izy. Afa-tsy izay vakinareo na izay fantatrareo. Ary manantena ao fa mbola ho fantatrareo ihany hatramin'ny farany azy. Toy nefa ny fantapatatrareo ihany fa voninahitrareo izahay dia tahaka anareo kosa ny voninahitray amin'ny andron'i Jesosy tompontsika. Amen. Zay ozy izy Paul dia voninahitrareo tamin'ny kristiana tany Efesosy. Ary nareo ozy izy dia voninahitray. Inona ny dikan'izany teny lazain'i Paul zany? Ny teny ozy izy izay efa nivakinareo na izay mety efa hitanareo tao amin'ny soratra masina ireo ihany no ambaranay aminareo sy lazainay aminareo fa ny fanambarana izay tian'Andriamanitra hiakaranareo any amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Ka eto tsy misy mitady tombontsoa ny tenany fa eto dia mitady tombontsoa ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Yesu no mendrika deraina, Yesu no mendrika kalazaina, mpiafa-mafy ho an'Andriamanitra ianao. Alléluia. Teneno kitinao Jesosy rery ny deraina eto. Jesosy rery ny memboninaitra eto. Atao anatin'ny tiraka ity hoe izy ny rôliny. Teneno kitinao atao anatin'ny tiraka ity Jesosy ny rôlina hoe. Tsisy rôliny tsika rehetra
rehetra rehetra mijouer rôle ny azonao atao fa tsy ianao ny rôle. Amen. Inona ny rôle anao mpanompon'Andriamanitra. Amen. Ino za mpanompo je m'abandonne. Inona ny miabandonné ny tenanao no manaiky ny tena rehetra lazain'Andriamanitra ho tonga fiainanao ianao. Fa tsy ilaina fotsiny je m'abandonne efa rehefa avy eo jereko re amin'ny arabe re io no miodikodina eo tsy fantatro inona no ataona. Zay no tena ratsy indrindra abandonné no dikan'izay. Fa tsy tsy miabandonna zavatra. Tenena kaikinao Andriamanitra tsy nafoy ianao. Fa ianao ndray manadiny fahamarinana momba tantara-piainanao. Azontsika ve izy? Rehefa mitady tomany dia mijoro amin'ny fitaratra. Ino no ty mitady tomany ty? Ianao hoe manao an'izany fa za miandry pasitera tonga any an-tranonareo. Raha inareo ketiko mijoro an-tsanao ohatry zany eo amin'ny fitaratra. Mitady amin'ny médecine izy indray. Anaro ohatry zany ianao amin'ny fitaratra. Fô misy fotoana mifohatra nefa raha tonga eo reny tsy maintsy analako ny foko. Dia ndana aloha manko eo amin'ny fitaratra dia tena averiny kely ny teneninao. Ianao ihany hoe saminao dia averinao ihany analako ny foko dia anareo amin'ny fitaratra analanao fo aminao. Nanao tsika ihany corrigé ny fiainantsika. Aza mainky corrigé olona zany. Ka pasitera Jesosy ny tena tonga mpianatra. Ianao no mbola tsy tena mpianatra koa ahoana ny asehoanao secret amin'ny mpianatra. Tena ianao kaikinao mianatra isa tsy gondra. Mianatra isa minitra. Miakohaka eo anaty an'Andriamanitra. Mankalaza an'Andriamanitra. Manome voninahitra an'Andriamanitra. Manaiky fa Andriamanitra dia mahay ny zavatra rehetra ao fiainana. Avita ny zavatra rehetra. Amen. Alléluia. Zay le ira teo Andriamanitra ianao rery ozy izy raha mahavaka. Amen. Alpha sy Oméga ianao izy. Zany voalohany sy fifarana. Toy izy eo amin'ny boky ny Apocalypse toko faharoa. Fa nareo izy izy tena zao izy ny voalohany sy présenté Jesosy. Nareo zao izy ny voalohany sy ny fiafarana. Fa zao izy mangataka aminareo rehefa sy présenté amin'ny Alpha sy Oméga anazy izy. Toy izy mangataka anareo mba hatoky hatramin'ny fahafatesana. Ka rehefa mira zany ianao Alpha dia mieritrereta aloha zany hoe mahavita maty. Alohan'ny rana zay. Satria vao matsiaro an'izay dia izy hoe zao izy ilay velona mandrakizay efa maty izy nefa velona amin'izay. Ianao nge olona mba tenena kaikanao ianao olona mba tabiny. Fa matahotra fahafatesana satria tsy mahalala fahamarinana momba amin'ny fiainana. Azontsika ve ny tena? Asa indraindray tsika matahotra no faty. Fa inona ny fe? Zay kely ahy isanandro mametry pantane. Za misy fotoana tena mametry pantane. Arehoana ry zany tsy normal za matahotra no faty. Tsy normal zany. Alaiko indray baiboly io. Avadiko mipetsy fa ahoana moa mampanormal hoe mitady matahotra no faty. Ahoana mampanormal zany? Tsy normal zany. Tsy normal zany. Tsy normal. Santsy raha ohatra mamono tena no mampatonga anao atahotra no faty dia zay izy normal satria manao erreur ianao. Satsy zany za mono tena fa tsy zakako tsy eo amin'ity fiainana ity. Zay no maha erreur ny olona na mino an Jesosy azy mamono tena satria manamaivana ny zavatra vitan'i Jesosy. Zay no mahatonga ny erreur ny olona very hevitra dia mitomany rehefa kristianina nateraka indray manao péché menao mitomany. Satria nahoana manao péché tsy mino anao fa efa vitan'i Jesosy ho anao ny zavatra. Tanareo misy dingana ny péché. Tena nijery atao amaranao ka sy dia avelako hipetraka nareo. Mazoto disy efa miteny pastera ohatrany efa manana iako fa olona teninao hoe matoky hatramin'ny fahafatesana dia iary tsara iary. Satria fa misy Saint Esprit eto. Misy Saint Esprit hoe mivavaka aminareo amin'ny fiteny tsy fantatry izy hoe asiany mipetraka ny olona pastera dia vokiso izy. Amen. Amen. Ozy izy eo amin'ny Apocalypse toko faharoa. Fantatra ozy izy ny asa nareo. Fa nareo ne ozy izy tena makahala ny
nefa mangataka aminareo ozy izy mba hibebakinareo hiverina ny fitiavana voalohany sy amin'ny asa voalohany. Hitanareo ny fataterany fitiavana voalohany sy ny asa voalohany tsy rehefa makahala fahotany ianao dia dika fa anatin'ny fitiavana voalohany tsia satria mibaiboly mihitsy no miteny alanao ny asan'ny Ecole hita alanao izy izy ny fahavetavetana sy ny fitsangatsangana fa ianao mbola tsy mitoetra anatin'ny fitiavana voalohany sy ny asa voalohany. Ny fakalana ota tsy midika fa anatin'ny fitiavana voalohany fa ny fitiavana voalohany dia mamaritra fa nahatra amin'ny ainao aza no lasa dia fantatra fa tsy fady ozy izy Paoly fa fatesana le ozy izy tombono anay fa zay raha maty ozy izy vao may milay lavitra ny baina zatady vao may tsara lavitra ny fiainana azontsika ve satria nahoana mahatsara lavitra izy satria misy ozy izy ny tsy hitan'ny masonay le be mihoatra lavitra no izay hitan'ny masonay galeria lafa eto fe dia tsara lavitra no lavitra alohan'ny hiditra amin'ireny ianao dia mba dinio anao tiana anao tsara lavitra no lavitra alohan'ny hividiananao kiraro fa raha vao miteny anao zany tsy maintsy hividy fa zay any tsy fantatra mandana moa fa aza mividy fa mandinity za tena olona veriko foana fa olona tia kiraro sy akanjo fa opportunité aonany tonga atao France misy ny akanjo tsara sy ny kiraro tsara eo mihitsy ano tsy mividy ahitady fa tsara lavitra ny ao anatiko no izay misy aty ivelany apahoriko reo apahoriko am'izay rehefa hatram'izay no saindraroro mba hanaro am'izany izy fa fanitsiny zany tena kirao apahoriko reo kiraro amin'ny galerie lafa eto reo tamin'olokandroany apahoriko reo jean tsara apahoriko reo blouson apahoriko reo tsy haiko bombersa sa inona tsy haiko aby koa ny anarany efa manomboka dinidiko satria fa tsy mijery lamaody tso fa tsisy évangélisation hipoka zany ato raha tsy re eto France raha tsy misy mpanompon'Andriamanitra mijoro mandresy amin'ireo esprit ao anatin'ireo fitiavana akanjo sy kiraro inona mahatonga ny olona anakiray vao miditra ny France manadino an' Jesosy satria mivavaka amin' Jesosy mba azo kiraro ny olona tsy mivavaka mazoko ny anao Jesosy prison be re ny vavanao vao azo tsara anao manentsy tenao manatena an'izay fa mihoatra lavitra noho izany raha ngany meny Jesosy dia afaka ho anany fara sady tsy mety anantsony ianao tena ok hitanao fa tsy misy olona mila manome profeta ofrina anao dia miova ny fidiram-bolana tsy mitombo ny dépense anao toba androany raha mba misy manatitra zao possible anjely mihitsy ohatra ny tamin'ny andro ny aliko aika aza ny nanatitra possible ohatra aminareo tena sokafy teny anao kikinao possible isy anatitra tonga dia 4 raha vaovao be ohatra aminareo mba raisy aloha zany za mihitsy zany pasteur hoe fa tsy hoe zany dia eo anao dia makaseza mena dia mivaravarana dia tsy mivavaka tsy manino mianandian'le izy a teny anao kikinao ory sy manitra anao raha zany miandrasina isan'andro fa ny zavatra tsara indrindra dia efa nomena Andriamanitra avereny ny zavatra tsara indrindra dia efa nomena Andriamanitra amen inona ny zavatra tsara indrindra nomena Andriamanitra tsika Jesosy ny zanany atokana nomeny mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana vie éternel le amin'ny teny frantsay izy ohatra ny hitako azoazonareo kokoa le teny gasy teo voniro tanjona tamin'ny teny frantsay fa vonatany Andriamanitra ny herinao tsisy masakana le sariko indray jerenareo dia ampitovina mitsatsako angena ohatra mijerena ary pasteur rehetra izy micostara eto izy ohatra mijinona sy capuchon satria nafonky le costara ao tenareo fa miamitombo midinga amin'ny fanompomo fa volomena teo iny costara mena sy tena tsisy ohatrana kiraro fotsy koa iny mbola tsy tana tsara fa eto izy ohatra mijinona sy tena capuchon nanao za mieritreritrika tena pasteur dia izy merci pasteur tominy tena aza mijery an'le olona fa Jesosy jereny mba mitiafamory reto efa mba mety tena akakinao livre tsika eo am' Jesosy hitanao matsapa efa misy fanasitranana mandeha sady zany zay zany sitraniny zany pasteur ary zany manasitrana anareo fa dia kapoka tamin'i Jesosy ny mahasitrana anareo sao dia tendray pasteur rovinandreo mba miverina ty io
tena zay sy pasteur tao hoe mitovy a fanaraina anatiny amin'ny raha satria ray no mipoiranay ray anankiray no mipoiranay dia pasteur tao ary atao mpanomboana dia misaotra sy mankasitra ka n'andriamanitra voalohandirana nomezan'ny fahasoavana afahako mijoro eto anatrianareo amen dia jesosy kristy avy ary nazareta ilay naharan'ny lanitra sy ny tany dia andriamanitra mpamono izy koa no andriamanitra mpanao fahagagana etontsika amen faharoa misaotra ny erayntsika ra-panahy pasteur Rodolphe nameny tombotsy mpahasoavana indray mbola nafantana ka tia Paris amen fandrona kanisako tia Paris tamin'ity androany amen alleluia dia fahatelo misaotra ny pasteur Tomi Mivatokoa nanasa alleluia nitiafo mafo ho an'izany tsara manajany pasteur Yoza Mpady ihany koa amen dia manajanaareo ihany koa manajanaareo Pteur iaby satria manajanaareo satria nahoana satria voninahitra andriamanitra nareo amen so tsy raha siny anajako anareo fa ny voninahitra andriamanitra anatinareo satria nateraky ny teninareo amen tenenao ny sabidy matoy olona io nirahana anakaty ny alalanao fa sabidy ianao dia zao fotsiny tonga dia ohatrany naboramena be anao le teneniko tena ina tena sabidy an' Jesosy fa itsy alleluia tena sabidy an'izany tenen'ny pasteur tsy pasteur aloha ino ny teny fa za miteny eto dia fakivina no resantsika mianakavy fa rehefa Jesosy no miteny dia tsapanao Jesosy tonga dia miresaka zavatra tsy vitany izy zany tsy hoany amin'ny galerie raha eto zany mety mafy surtout no misy miteny ndo hividanako pasteur dia no amin'ny fanahy fa sao dia tsy tokony andeha fa tsy ava misy miteny fa mpahitana fitisa teneno bekinao miaino n'andriamanitra amin'ny fotoana rehetra tsy hoetiny filany zavatra hoe tsy hoetiny zavatra hita maso fa hoetiny le tsy hitany maso ao anatinao amen amen zany tsy itoviza tsika amin'izao tontolo zao zany zany tsy tonga tsika mampita fiainana ianao zao raha mampita ny fiainanao amin'ny pasteur io zany dia manoty ianao satria no sy pasteur io za tsy mipota za ve sao dia okimy pasteur io tsapotapota kokoa tompo tsy eo amiko zany ianao anjay kosa azanareo sy tenananareo aza meme ao anatin'le izy tsy logika mihitsy le izy tsy amin'ntakolaka be le izy tsy amin'ntakolaka be le izy tena misaotra ny Jesosy iny amin'ny pasteur io zaka tena voninahitra andriamanitra mipalok'andriamanitra tiafo makona amana ka nareo tiako daholo na sena tsy voateny teo ianao ianao koa tena ianao koa tena na tsy makany amin'ny galerie azy ianao hoe raitra ianao satria eo amin'ny fiainanao dia zay ao anatinao mifahatsarana fa tsy zay ivelany mamaritra amen alleluia ny tandremanao ny ivelanao fotsiny dia mba tsy hanafotoana ny olona sy tsy idiran'ny olona anatin'ny tentation amen fa tsy hoe ziponao a ririnina ny andro ianao manao fo indrindra dia teneninao a rehefa aveo rehefa mba mananatra anao mampiandrondry anahy amapasitera sendra mba hitako amin'ny masaina ary iny ny ziponao ke ka io ke pasitera ny lamoa fa nampianatra anareo lamoa dia moa sa nampianatra anareo baiboly alleluia tenenakikono zandray zandraisana pasteur zany Jesosy dia miteny izy fa misy zavatra tsy maintsy sitrany tsy mampipoaka ny ministera sy ny fanomponao satria mbola misy zavatra mahasarika ianao mihoatra lavitra no ny fanomponao n'andriamanitra amen tonga eto France zany tena fa ty zany Jesosy tsy maintsy resena mihitsy ny France raha manontolo matalo amin'izany galerie zany Yves Rocher zany tsotodika amin'ny lalan'andriamanitra fa tsy maintsy lesoko reo sy tranony maninona hoe azay ny problème koa misy fotoana hoe fifoazam-panahy dia tena cravaty dia loko mitovy dia tena fafany potsampy rehetra zany raha loko mitovy mahatonga anao tena mazoto mivava
inona mahasamy hafanao ry amin'ny akoho ka ry amin'ny botaly fotsiny zany tena tsy tatiko tamin'ireo olona israelireo izy tena tsy tatiko tamin'ireo lasa izy nakany a babilona izy dia naka hevitra tany zay mahatonga nitsika tsy tena mbola masaika olona ara-pifoazam-pana satria jeklisa tsy mivavaka mahazo n'la zavatra tadiavintsika mpivavahana dia tsy manaraka anao izy fa asy ahoy amin'izay mety le tsy ananana izaniza jesosy asy ahoy amin'izay izy mandolisana akataona toko atanjao afako mamoaka anao atona fa raha mivoaka ianao tena tsy mbola hitan'izanizy zany e mbola tsy ren'izanizy zany e mbola tsy mety atao mponiny silamo zany e fa ho raisiny amin'izay zany e fa io arakaraka ny ampifilafilanao an'io ka le lafa eko mihitsy négosy aminao alonga meko akanjo fotsiny ianao zay a raiso tenenakilao am'izay fotoan'izay raiso am'izay hoe satria io nakapakely aretinao eto tsy miova mihitsy nitory-teny satsy zany nakaly ary lafa ety na ivrosé na tsy aikotsony koa zay marika amina decathlon io ny entiny eto tsy miova nitory-teny satria jesosy tsy miova ho maty zay io ary mazak'izay le akanjonao zao raha miheriny raha tonga tsinitsony ny anaovanao la zay hoe fa mbola iny ihany koa ny anaovanao io io na vo matory fotsiny nao dia misolo pijamany anarany io na robe de nuit robe izy efa tsy mini de nuit koa kanjo lava ny teneko zany io sara zao koa iny any mbola entinao matory alina any an-tranon'olona anao zay matory mbola iny any ny entinao matory fa any an-tranonao anao misolo akanjo anao dia afa no mafy manana jesosy raga tena tia atsika tsy mbola nahita tena tia anao ohatriny io a tsika anao raha efa mahita anao e anao ataka ny amivadika pastera tia anao mihatra lavitra anao jesosy fa dia mitondra anao ny lalana tsisy ny vady anao mety anao tena azonao ve so dia misy leanao ny amivadiko tsy tatiko raha vao mivavaka maharitra ela fa tsy eo anilako mieritsereta tena raha lehilahy zaranao ary midy amatranao iovako io idrainao voyo tsika rehetra zany resany tsisy kanavanavaka mihitsy ty resaka ty ka ny eo amin'ny fiainana dia misy ny zavatra efa vitan'Andriamanitra ao atsika ary ny zavatra rehetra dia efa nomeny ny herin'Andriamanitra ao atsika voalohany fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny zanalatokana mba tsy ho very zay rehetra milo azy aiza misy azany Jollois toko fateny andiny fa 19. Alleluia. Faharoa ina ihany koa ary rehefa nomeny heritsika ozy izy dia zay hery zay no mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra zay azosika ve ny nahatonga anao zanak'Andriamanitra zany dia tsy ny fanananao zavatra ety ivelany hitovy amin'ny olona tsotra fa ny fanananao an'Andriamanitra dia ny fandraisanao Jesosy dia ny fanovananao tonga zanak'Andriamanitra hitoerany ny herin'Andriamanitra ary nomeny ny herin'Andriamanitra atsika inona ny zavatra nomeny ny herin'Andriamanitra atsika zavatra anankiroa ny heriny mandrakizay sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra ny plénitude an'Andriamanitra ny fahafenon'Andriamanitra alleluia ny herin'Andriamanitra dia zay mampiasa ny mpanompon'Andriamanitra fa ny fahafenon'Andriamanitra dia Andriamanitra mivantana resany inona aonana lalàna fa personne a dia ohatra zao izy inona ny amatarana anazy ny karaktera iny raha vo iny ao tsy maintsy raha avy fivoriana io tenareo misy olona fantatra mitoetrany Andriamanitra koatra zay Andriamanitra dia fatarina mitoetrany Andriamanitra zany rehefa miresaka an'Andriamanitra dia mitoetrany alleluia ma-Andriamanitra azy ny fahafenon'Andriamanitra zay ao tsara ianao zao dia tsy afaka ivelany toetranao
ianao tsy mipozina ivelana fa ny toetra zay no mahatonga an'andriamanitra miteny za mijery ny fosy ny vo ao anatinao no mamoaka ny toetra ao anatinao. Alleluia. Ka raha ohatra le toetra ao anatinao mbola mifamatotra amin'ny tontolo hitan'ny maso aty ivelana dia manana toetra mitovy amin'izao tontolo izao ny olona anankiray ohatr'izay fa tsy ianao zay. Azontsika izy ohatra hoe voafatotry ny fisotroana labiera dia izay fisotroana labiera zay misy travail avoaka an'izay avy ao anatin'ny olona. Tsisy hoe 0,9 raha 0,9% le izy hoe fresh dia le toetra ratsy misy fa mody amin'ny endrika fresh le izy. Ya tsinyokitinao manaiky ianao dia misy olona le mody tena fa fisainany sy ny ao am-pony dia ratsy lavitra noho izy aty ivelana. Misy nay moa tena tsy voaambo fa vao mahazo teny kely izy rery ny tokony teny farany. Raha Jesosy ny tokony teny farany ao izy ny teny farany ao aiza moa le fiainana ny ety. Alleluia. Ka ny herin'Andriamanitra dia ny ositr'Andriamanitra ao anatinao. Alleluia. Fa ny toetra an'Andriamanitra dia ny présence an'Andriamanitra ao anatinao. Ny présence an'Andriamanitra dia tsy miala ao anatinao rehefa nandray an'i Jesosy ianao satria izy ny vo tsy mety noho ny raisitsika. Amen. Ka na misy vola na tsisy vola tsy miovy Jesosy. Fa tsika indray misy vola tsy misy vola miantso teny fotoana mivay ianao. Resaka tsisy dikan-kely tonga dia voahitatra ngeza be. Tenenao akaikinao bravo mbola tsy manapaka Jesosy hoe dia mitatatata foana rasoa. Alleluia. Dia misy toetra gnianao dia mandeha manao Ecole. Alleluia. Mandeha manao Ecole. Inona tompo le toetra miafina tsy mety réglé mahatonga na mivazavaza lava to. Tezera anao rehefa mivazavaza azandrasana nenao ty dia vaza azandrasana olona ny teny ianao an'izany fa ianao mihitsy miteny fa manino ianao mivazavaza lava jereo ny fitaratra tenenao kikanao sitranina izany. Misy moa tsy mavita mivazavaza foatra mikipiny teny ny masony dia raraka ny ranomasony. Tenenao kikanao aretina koa zany. Ianao mitomany lava io aretiny io. Tezera vao mitady ilatsaka zany mba ataovatra ny ranomasina mena izy io misokatra vetivety. Amen. Kikanao ataovatra ny ranomasina mena io fo io mba misokatra vetivety mamela matetika hoe. Za pas natao iny dia zanatra mamela matetika dia izy ry rahalahy mandihy tamin'izany. Tamin'izany hoe tanontany Madagasikara dia afadohan'Andriamanitra zay sika tsy hofanazy zany. Kana izy ao toky ka zany hoe manao short zay izy ohatran'ny karo zay dia maniry zako nanana karo kan zako nanana karo nanana short zay ary lalovany zany. Amen. Mitefeny zany namboariny zany ary hatramin'ny andro mbola misy ny amboariny tsisy afaka tena parfait fa zay kosa dia manamboatra isan'andro tenenao zay kosa dia manamboatra isan'andro hoe mitoetra lalina any anatinay tsy ho ankininay amin'ny zavatra nananay le izy hoe fa tena amboarinay fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay le hoe miabandonné zay le mafoy ny tenanao tanteraka ho an'Andriamanitra ianao. Amen. Ka misy mifanatrehan'Andriamanitra rehefa mifanatrehan'Andriamanitra miasa dia Andriamanitra direct ny miditra tsehatra. Amen. Tsy misy hetsika avy aminao fa rehefa manosy rehefa niositra miasa dia ianao no ampiasain'Andriamanitra. Ka sady ilainao ny ositra no ilainao ny présence an'Andriamanitra. Mila tsara toetra ianao sady mila manetsika ny ositr'Andriamanitra zay nomena satria ozy izy ny baiboly raha ozy izy misy olona ka milaza manana ny toetra an'Andriamanitra na ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa mandany herin'Andriamanitra alavio izy.
mitondra ny tantara ohatra trona matano ramose ramose koa tso ianao tsy tenenako ekanao ianao tsy ramose resina madama zany fa mahatonga anao mandefitra dia mba evitena n'le famaliana aloha da avy aloha ilamina amin'ny fony dia anaro moramora fa raha vao izy midona igny koa ianao koa midona mangataka mba amboatra sambo nareo fa le manao mba business na sambo dia ataovy double échappement mba ho lasa lavitra asikina zany mahatonga anao marary folavy iny ianao tsy mahina mela ela raha feno fafenon'Andriamanitra ao anatinao tsy marary fo zany fa mahatonga atsika marary fo mahatonga atsika tsy marary fo tsony amen lo mivaina am'izay efa tapitra le marary fo dia tsy maintsy ny fananatsika mitoetra n'Andriamanitra ao anatintsika amen inona mitoetra n'Andriamanitra mivokatra ny fanahy le fruit de l'esprit inona aby zany fruit de l'esprit zany amour joie paix bienveillance douceur inona koa maîtrise de soi zany maîtrise de soi zany tena fampiasa be indrindra zany maîtrise de soi mahita anana mora tsy voatery mividy maîtrise de soi fa zandriamanitra tsy vidinao iny fa za mihitsy mikasika amin'ny fiainatokantranareo tonga dia famoronana ananao anaty frigonareo io zany mba te ahita zany domo mafy mihitsy ny akaiko anao domoko mafy anao faran'izay haiko aloha fa tsy ny zavatra rehetra natao vidiana amin'ny vola mba resy lahatra ve anao tea fa mafy ho an'Andriamanitra dia maraikitra amin'izay le mandefilefitra lava sy le tsy mividianana tany itsany dia aza mitongozihatra be ambony sy mafy maraikitra amin'izay ny dansy ohatra fa tsy mividianana resy ny anana tany itsany manomboka amin'ny zavatra kely ohatr' zany fa tsy ho tonga dia ngeza be ary amin'ny tonantonana hoe resiko Tour Eiffel tsy Tour Eiffel inona no tsiny hoe moa fahenjena ny fahenjena dia reto telo reto fifehezan-teny teny anaoko ny vavanao fifehezana tenanao ary ny fifehezanao fotoananao ireo tenanao mila voafehanao ho an'Andriamanitra amen raha mbola misy zavatra mandalo ny fotoananao lavitra no famakianao tenin'Andriamanitra sy ny fitokananao amin'ny fanefenao toetranao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ndana mba elao zay mangataka mba elao i jeu io elao io jeu rally io misy manao zany zaty nisorako an'izay sosaty misy fotoana nanamely teny tsy le tiako mihitsy ty PlayStation ty mihodina foana le tomobily leo any fa raha janoko any koa ty fa rehefa mampitany namako ny olona rehetra mahay PlayStation nainga tomany tompozary ary veniny angaro fataty arina fatako tsy ihany fa tsy nahay PlayStation faranahy ty mety tena tsy lasa ohatr' zao raha vao mahay ianao ny anao zay azonao ritinao ela be aloha anao tsy mahay fa reo mahay na ozy izy areo mafehy fotoana mity fa rehefa ianao nge za mahay mafehy fotoana za tsy miteny azy lalaofona fa ataovy ray minitra dia ajanona parce que tsy vita le zay le parcours ray minitra ve dia vita kosa le anankiray le makany amin'ny tany misy lanezy iny tsy haiko moa ny anarany tsy vita ray minitra hitanao voatenena fotsiny anao tovy ray minitra dia mamaly ianao rehefa teneniko anao tovy ray minitra dia ray minitra rehefa asy dia raha fatapitra le ray minitra dia ataovy maneno le revay mbola tsy vita tompo noho ny aminao sy ny amin'ny fivan'ny toetra koa ajaniko ty zany fitiavana voalohany hoe fa tsy fitiavana faharoa ny fitiavana faharoa rehefa nanoa dia damaseva inona reo fitiavana faharoa inona
ny zavatra mba nataony Damasempany raha vao nanota ry zareo. Voalohany nanino izy aloha? Miafina izy aloha dia tsy hitan'Andriamanitra. Aisinareo izy Andriamanitra miteny izy tsy hitan'Andriamanitra. Asika ve? Fa misy zavatra nataony hitany. Nakany galerie Lafayette izy. Nanao akanjo takony izy ka. Tamin'izao mbola tsy nisy ohatry tony antsika tonga mbola lingerie fotsiny tamin'izao. Tsy miresaka favetabetana fa miresaka vérité. Baiboly ny sary. Takony enatra aminao. Fa rehefa nandroso ny teknôlôjia sy ny siansa, dia niala tany anala ny olona. Dia lasa mba ohatr'izao. Alléluia. Alléluia. Tananana izy, misy zavatra mandroso. Teneno kaikanao raha zao tontolo izao ro mandroso, toa ianao tsy handroso fa mifanjakana. Amen. Ka misy zavatra mila hovaina mihitsy amin'ny fotom-pisainana. Izay napetraka ny siansa tao anatintsika. Izay napetraka ny rafitra izay tsy ara baiboly. Izay atao hoe mapety eto tany. Hitanareo? Fa maninona raha tena nahay ny docteur? Nanina raha tena nahay ireo olona mahay ny science naturelle, ireo science de gestion, ireo science samy resaka droit, lalàna momba ny fiainana étude en droit. Maninona ka mitondra makany amina crise économique amin'ny fiainana? Amen. Fa maninona no misy zany? Satria memarefo ny toetra amin'ny olona mifahazakana amin'ny pression eto ambony tany. Fa tsy misy afa-tsy zena teraka indray no azaka. Ary hoavy fotoana ho ahariarin'Andriamanitra eto France fa ianao le miavatra indrindra, ianao le manana Jesosy Kristy avy ara-toetra. Amen. Amin'izany fotoana izany ianao tsy maty ambony nanatra intsony. Zaho zao mipetraka eto ambony ity seza cuir ity dia mizaha toetra amin'ny tena koa. Inona moa zany? Ianareo ka misy cuir? Tsisy cuir zany. Miavaka te. Fa mizaha toetra amin'ny tena koa hoe tena tiako ve le cuir? Ianao zao mety mbola mitsiritry ny roviana ary vao tonga eny. Teneniko anao fa tsy mila tonga eny akory ianao dia sambatra. Teneniko anao tsy mila tonga eny ianao dia sambatra fa efa anatinao zavatra. Ka io tsy position aty ivelany masambatra. Comfort tsy aty ivelany. Comfort tsy any fananana trano. Comfort tsy any fananana tômôbily. Fa zany nataonao amin'ny malala na dia matoly any. Ny olona miasa vao mahazo tômôbily, matoly ianao fa hitanao fo mento. Fa raha manana asa koa ka mbola tsy miteny tompo hoe mialady mitohizo ao aloha ny asa. Satria za tomboka tsy hianatra intsony fa atory amin'izay. Sisy miteny taminao ty hoe mialady ny fianarana. Mila mamaky teny ianao fa raha ohatrina ianao niala tamin'ny Marseille, tsy maintsy mamaky ho any marina Lavalais. Tsy nianatra anao dia ahoana ny amakinao marina ny Lavalais. Marina ny Lavalais. Ikanao tena marina ny Lavalais hoe. Fa izy ny baiboly any amin'ny fitoerana avo izy ny fitoerana marina Lavalais. Alleluia. Izy marina Lavalais io, Jesosy marina Lavalais. Izy mitendromboatra avo toeratsika. Izy ny fialofana ho atsika. Fa raha misy rivo zalava eo anila raha iala eo akavanana hijery maso fotsiny fa tsy atateka zany. Ataovy lesilata zany. Itsika io izay manambany ianao. Ianao ve memena? Ianao notahin'Andriamanitra voalohany amin'ny alàna. Zany mahatonga anao mandoalika mivavaka ho an'ny olona. Rehefa tena tsapanao zany, tsy misy olona sitraka ho verany amin'ny ely zany fa tsara loatra ny toerana misy ianao ka tsy andronao izay izarana azy rotony e. Ataovy teny, isan'andro mandinika, ilaro aho mahatonga anao mbola tsy tena teny amin'ny famonjem-panao an'ireto arabo eto Marseille. Tompo, amboarindray anao ny ao anaty fa mbola misy reglety zany. Fa tsy reo mafilo, zany faible mahatonga mbola tsy tafavoakana. Manana fotoana hifortifiana amin'ny fanahiko anatin'izany. Zay tsy manome tsinan'izan'izy zany ao fianao. Ary tsy tsara anao no nahatongavako eto. Fa hiampiaiky ianao fa mahery ny Andriamanitra ao nahatongavako eto. Tsy tsara n'izan'iza fa fotoana hitsalako n'izan'iza henoko marary ny lohako.
satria tsy tsapon'Andriamanitra mahatonga ny olona maro androana dia tsara loatra kristiana mandrama dia mba mandrama tsara oriana ny androana andana mba tsara fotsiny jetrisa anankiray tonga dia marary ny lohana satria hors volonté n'Andriamanitra ianao ilibéré indray no tsara tsy tsara iny izy zakao izy mety mbola tsy mivavaka le raha miseho ohatra zakao izy mety mbola tsy resy lahatry madama zakao izy raha vao mitady vasivasy tompo mila mety ambona trano indray azany fa mitady tsy zakako mivavaka tomania amin'izany toetra zany tomania zany andreo manano tompo tsy zakako n'izany tompo mitady monomonona tompo io karamana io tsy fisinasy io tady ametsiny any any tompo esory amiko zany fa tsy avy aminao zany plénitude an'Andriamanitra Yesus zany Yesus zany alako zany alako ny fivoriana raha tompo raha makasitra fotatao tompo tsy tianao zany Yesus ozy izy David atao vavaka lasa salama fa ozy izy David fa mifoenja tompo mba aizako manisany amen alleluia alleluia efa mba manomboka mety koa ny ohatra tsy zaho mihitsy roneny no mahatonga ny trano ty sika oisika zaho ny roneny no vavaka amin'ny fotoana tena kanao vavaka be anao talohanina amin'izeny Jesosy ianao tsy nisy avy amin'ny asa tsika no namonjy fa soavana no namonjy izay no mahatonga ny amin'ny fotoana ny oariny farany sy izy dia mihoatra lavitra fahasoavana satria zany ianao zamora mitymeraty zao zao fa mba tongava zay hitako fa mihoatra lavitra zay ny fahatsarana fahasoavana fantatro ny fa misy fanasitranana atao Jesosy fantatro fa misy zavatra sitranana Andriamanitra ianao tsy malala izy fa présence an'Andriamanitra eto zao tsy natsapana izy miositra Andriamanitra ny tsapanao fa présence an'Andriamanitra tsy tsapana ianao rehefa feno be dia feno fe tsy présence fa onction dia hery miakatra ao anatinao dia matomboka anao manga dia zay mahatonga miositra mampianatra ozy izy mijaona voalohany toko fa dimy fito amby roapolo fa miositra ao anatinareo izy dia mampianatra anareo miositra rehefa mampianatra anao dia manokatra ny masonao ahita ny fahakelezany ny olana eo amin'ny fiainanao fa ny toetra n'Andriamanitra tsy ianao no mahita fa le problème ny tonga dia vangin'Andriamanitra directa tsy misy mandalo aminao dia izany tianao toetra saositra tenena mikanao samy tiako izy roa fa mila haiko ny mampiasa azy amen ozy izy Andriamanitra zao farao injiro ny tena dia sokafo ny ranomasina mena fa zaho izy izy andeha ho any amin'ny farao izy ny nandeha nakany fa tsy mo izy ny rano nakany vakio ny Exodus toko faefatra amby folo andiny faefatra amby folo ka hatramy fadimy amby folo zaho izy izy ny andeha ho any dia izany nanamafofo farao sy mo izy présence an'Andriamanitra tonga tany nanidy ny folo farao dia iny farao fa niazakazaka benony iny tonga dia nitsofoka atao anaty ranomasina neny dia izy Andriamanitra katony azay katona vita atao dia zay maratsy ny olona mpitady ositra fa lasa masositra toetra tsy miova fa mifampiasana ny dedavina be dia be inona ty dia ositra be ny masin'olona fa mitomany ary ambadimbadika ary amboary ny toetra tsy fahazakanao olona anankiray dia taditrio fa mbola endriky ny faiblesse ao anatsika Alleluia. Firinao tsapanao zany ve ny alala ny fitiavan'Andriamanitra anao tsapanao anatin'izany ve ny avo ny fitiavan'Andriamanitra anao tsapanao anatin'izany ve ny saka ny fitiavan'Andriamanitra anao saka chat zany fa alavo zany tsapanao anatin'izany ve ny longueur ny fitiavan'Andriamanitra anao largeur ny fitiavan'Andriamanitra raha tsy feno zany tsy tena mahery vaika eo ampelatany zay no mahatonga ny fitiavana ny moyen lehibe indrindra tao ambony tany andresena ny zavatra fa raha tsy tia n'Andriamanitra tsika mihoatra no ny fitiavana n'izao tontolo izao dia zava-poana ny fitoriana filazantsara
ozy izy foana na dia manana ositra degré na faminaniana ohatran'inona reny fa tsy manam-pitiavana ozy izy dia tsinitsiny misy profeta nge marina lazainy fa tsy manam-pitiavana fa misy olona tsy manana fa manam-pitiavana loatra lavitra noho ny profeta ka toetra ny travaiena fa tsy ositra tsy ositra ilaina ny ositra ilaina ny eny ao amin'ny teny rehefa mandray teny zany teny lazaina koaminareo za zao misy ely ao anaty za sa tsy renareo misy ely ao anaty zany satria tsy tenin'olombelona zany fa tenin'ny Kristy toetra ao anaty za tsy mamokany ao atao anaty za tsy makany avy any ivelany fa mamokany atao anaty za tsy sosiology fa za mpanompono Andriamanitra miaino izay lazaina tsy miainga amin'ny étude ny zavatra hitany maso tsy miainga amin'ny zavatra tenen'ny olona vao tamin'ny maraina zao hitako dra hoe inona indray hoe ty zavatra ny marilavany hoe manino de l'enfer le hoe zavatra atmosphère mila tsy rarahako zany fa zay ataonareo ny aloha ataonareo fa ny ato anaty lehibe loatra lavitra mifezaka ka tsy tory enfer ny andehanako satria za tsy évangéliste za mantsy mijery za ty ve tompo sady apôstoly sa mpaminany sa mpampianana sa angéliste sa ino koa rehefa dimy ministère ohatra ny tsisy hitako mihitsy amin'izy dimy a vo za tsy rarahako koa raganona mbola nisy tsy niteny tsy mbola nisy niteny takotsy fa tsy ianao apôstoly tsy mbola nisy niteny takotsy ianao mpaminany tamin'ny fotoana mba nanomboako namona nina ary tonga dia sy pasteur dota janono zany anao zany no mitezana anazy ajanono zany ozy izy sakentomany e sakentomany fa tsy maintsy jery fitaratra misy fotoana misy zavatra saina janona fa tadio fa matory tanina janona misy ambony lavitra no zay zany no matonga janona teo tanana zany mifatakana fa tsy tezitra amin'ny pasteur za tsy hanao HVKL tso betsika rehefa mitenana andao ianao karamaina dia ataony misy fotoana tena zany izy andao ianao karamaina dia ataonay pasteur anay dia menay volisam-bola dao ina tsisy volisam-bola na rondana mandeha sy io zao lehilahy zao amin'ny fidélité miaraka amin'ny fanompon'Andriamanitra sy Andriamanitra jesosy mivantana nga miteny ampanokony ianao ny andana mandeha dia zay ndray azy fa raha za hoe zasany tsy apôstoly tsy rarahana tsy anatin'ny ministère dimy any fa moariko ny toetra ho feron'Andriamanitra amin'ny fotoana tsy fampiasana reto mamaika fiadanana ro zay na simba giazy teo amin'ny fanompona inana simba giazy teo amin'ny fanompona no fantatra hoe vola foana matory any amin'ny trano lera matosy lera ngay lisa sy giazy len giazy manino no raha ry amin'le trano confort ry no mipetraka ny ely zany no travailler le toetra misy foana zay miainao izy misana izy dia any mihitsy vadin'io aloha tena anao fa sao dia anao te hisana datra foana pro aretina zany tena tsabony raha misy fotoana koa anao te hetsy hitomany ianao mifarana fa tsisy mamiratra mihitsy foana marina hoe mitiafa no mafy ho azy Jesosy zay mihitsy maro zany ten'Andriamanitra zany teny hoe mitaiza teny e zany ny antsoina hoe mitaiza fanaza amen satria tsika nateraky ny vo tsy mety lo fa tsy hoe nateraky ny vo mety lo nateraky ny tenin'Andriamanitra io aretina mahazo anao io ianao nge tsy miasiste mahatonga anao tsy sitrany avelanao ny aretina anafisafo anao roay any io misy fotoana tena vavolombelona zany Jesosy Kristy avy a Nazareta eto mipitipita tsy azo andaingana fa Jesosy Kristy avy a Nazareta izy fotoana marary mararymary tsako any amin'ny lohako any amin'ny vatako marary tsako fana io donako fa tsy teneko ny teny rehetra io zay zay raintsika sy ianao lemonety na ianao ry aretina na za tsy maintsy misy miala nefa za ihany no amin'ny aretina maty amin'io dia tsisy miala eo izy moa tsy rastana fa tsisy miala zany fa tena mitenanareo ohatrany misy koaiky an'izay tsy fantatro ohatrany hitadiavako fitsara ohatrany miodina ohatry zao zay
Zanaka piasa tany amin'ny hôpitaly. Dadako tena mahay fanafody. Dadako maraina tondro riva mihinana paracetamol. Tena marina zany. Ary mamako tsy niasa tany amin'ny hôpitaly fa karakaranay tao trano. Fa lasa mahay fanafody koa. Tonga dia avy mararaka manino ianao no mihinana iferalakol? Zaho moa tsy manafy fotoana azy fa mihodina. Diakaratana sitrana tsy iferalakol. Fenao tonga dia faty fanafody mihitsy. Tsy faty fanafody fa ny abandonné ny fiainana. Toy izany diakaratana sitrana tsy iferalakol. Dia miady an'izany fahamarinana zany tena hovaina mihitsy ilay saina resin'ny paracetamol. Hovaina. Zay le tena ny pasteur Thomas miavoza kely mba amin'ity fanavozana ny saina ity. Amen. Tsy paracetamol mahasitrana andoha. Andiza kely manamitra misakady ilay izy. Ohatra manaikitraikitra be. Izy koa moa tsy voahenona vao maheno be. Ohatra mampime nisy olona mba atsolo fotsiny nisy olona anankiray tonga mampime anao. Izy nefa nisy nampime dia sitrana ny aretina andohany. Tsangano tany. Atsofo pasteur Thomas ampimiana rehefa tonga dia sitrana. Ny aretina andoha kely rehetra tsy voatery tazona. Fa fanahina amin'ny fiainana mahatonga aretina andoha. Solomon tao voninahitra tsy nampitafiana ohatran'ny ray tamin'ireny voninkazo ireny. Nareo mihoatra lavitra no ireny ny voninahitra menanareo. Inona ty kely saina ity? Reo ngiosy izy rapitso tsara tarehin'ny Solomon nefa Solomon ny rehareha fa nanao ny tempolony. Nefa Solomon tsy nampiakanjona tahaka ny voninkazo anankiray, tahaka ny vorona anankiray. Nefa reno izy rehefa maina atsipy any anaty fota. Ianao sady hoentina any an-danitra ve dia ho avelany amin'izao. Tsy ianao zany. Na hiteny amiko any ianao zany zany pasteur tsy ianao azany. Raha miteny amiko za pasteur marary tsy marary zany. Tokony antanino ina pasteur tokony ataoko fa tsy tiako misy ty aretin'ity. Zay tokony teneninao amin'ny pasteur koa ina teneninao amin'ny pasteur namanamana. La toroy secret izy faly fotsiny akira. Amen. Ka le mifaly mihitsy tena. Raha mandoaty. Zay problème zay. Raha vao zay mitrano mandoli dia teneno tompo Tanjona toy mpanato anay. Satria fruit de l'esprit joie. Fa manenina tsy tiako tompo. Zany tena mitonan'ny zany ny zanako mijoro amin'ny fahamasinana zany. Manaiky ny toe-panaraka na vokatry ny fanahy. Alleluia. Eo. Fa intero sa impiritra hatramin'izay foana. Fa azafady toko klasy toko vao fa tsy misy aretina maharitra ely zany io. Tsy misy andolo hiara torokely tsika sy anao ry aretina. Tsisy matory zany entina ny sitraka. Tsisy miara-manao soloana mbofanjina amin'ny aretina zany. Za rery no matory eny. Tsy mila manarakaraka eny mianko ny fahafatesana. Iza moa tsy sabo hoe voatako kosa izy androany fa tsy taka ny idirany teto kosa ny. Iza manana hoe amin'ny herinandro iny exercice. Miara-mila miady tsara miady finoana. Ratsy am'izay, raha nomedy sa. Raha zany fotsiny le teraka tsy mbo manao zavatra zany. Amen. Tsy orakoraka zay tena anao zavatra. Amen. Masanao hitsangana dia ho fofainy tananao. Amen. Baiboly le miteny fa ny finoana dia avy amin'ny tofi-teny. Amen. Vao manatoko fofolo ny andiny fa 17 miteny zany. Raha tena inonao zany teny zany ary minanao fa eto ny ao anatinao ny fanatrehan'Andriamanitra naiza misy anao afaka hiasa ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Mety tsy mamonjy fotoana eto anao, mety tsy mivavaka eto anao sabotsy fa amin'ny latsinainy ao aminao fanatrehan'Andriamanitra. Ianao zao vao miditra anaty tomobile nareo na avy eo ao aminao fanatrehan'Andriamanitra. Ao an-dakozia, halleluia. Inona andro amiandy atody zay zao raharivo. Za tena tiako mihitsy rehefa mba tonga any an-tranonareo ataovy atody ny loka. Aza miasa saina zany hoe inano amin'ny pasteur io tsy atenenena tsy ao zany io hoe tsy jery volaninareo ny atongavako any an-tranonareo, tsy jery compte bancaire anareo ny atongavako any, tsy jery fandrinanareo na matory vo ianao mihitsy aza ny tena tiako le matory amin'ny tany tsy lalay amin'ny tsiko. Mahafinaritra ny fiainanareo. Ale fandrina confort be mahamiatra tany ianao sao dia mamatotra anao io.
Zapasira tena tsy mahita toro mihitsy fa mafimafy le tsia. Faisanao no mahita toro? Eo ambony le fanjina tena li bio reny. Bio moa sanina. Babola mijerako fa tsisy an'izany hoe eo ambony bio izy no mahay. Rehefa eo amin'ny fanatriantsy toa, eo amin'ny favokisam-pifaliana ho azy. Matory mbola mitsikizo ny vaty. Alenao izy izy amin'ny firy maraina matory nefa mikianokiano be. Merci chérie, on n'a pas de ça, on a un sauci. Farah matory amin'ny tomany point d'interro. Tenenao kaikinao tompo misaotra anao andro fa fantatro fa zany teny zany misy fiatraikany amin'ny fiainana. Tsy mila ezaka zany fa sokafako fotsiny ny foko dia anaiky an'izany fahamarinana zany dia sitrana amin'ny fiainako. Amen. Fa fahintananao dia manomboa misaoran'Andriamanitra. Alleluia. Saoran'Andriamanitra no miteny, saoran'Andriamanitra no mifanatrehany. Akipio masonao dia ataovy eo anatinao foana hoe fampianarana masina antsika hoe ny vorona manana elatra tsy à l'aise ao anaty cage fa à l'aise rehefa dans l'air. Ny poisson tsy à l'aise ao anaty bocal fa à l'aise any an-drano be. Fa ny zanak'Andriamanitra né de nouveau tsy à l'aise eto amin'izao tontolo izao fa à l'aise eo amin'ny fanatrehany iray. Jesosy dia nidina tetỳ ambony tany namerina an'izay gloire izay nandrakotra ny Adama sy Eva tamin'ny voalohany, fa noho ny désobéissance dia niala ny gloire de Dieu izay nandrakotra azy. Nanafina ny henatra fa naharary ny Satana noho ny fahotana. Fa androany ibebaka marintsika dia fidèle et juste hono izy mipardonné antsika. Ndao tsika andohalika dia aza manamary tena fa alao amariny ny tenitsika. Jesosy fona aminao zay raha ohatra ka tsy niseho le toetra izay avy aminao, le toetranao. Fantatrany ankehitriny hoe manina ny fanahy masina nampidinonao aty anatinay aty mba hanafanay anao, tsy hanafanay ny amin'ny fahagagana, tsy hanafanay ny amin'izay fahefanasia izay amin'ny alalan'ny teninao Jesosy. Marina fa nirahanao zay hanohy ny asa izay nataonao tetỳ ambony tany. Fa nirahanao zay mba ho fitaratry ny royaume céleste. Amin'izay vokatra izay tokoa ny amin'ny vokatry ny fanahy izay nampanorahanao anay. Afaka izay Jesosy, izay lehilahy sy vehivavy izay nafohy fotoana indray mba ahay ame fotoana, ahay ame teny, ahay ame ny teny ihany koa izay miditra sy mivoaka aty anatinay. Fonjay Jesosy ankehitriny satria takony ianao fa izay foana ny teo hita. Fonjay Jesosy io fa ny voninahitra tray foana ny tadiavinay fa tsy ny voninahitra ao ny tiana ho hitan'ny olona, ho tsapan'ny olona zany présence anao réel zany Jesosy. Ka ndreto zay Jesosy raha mandoalika eto anatrehanao tena tefeo amboazy tahaka ny tamin'ny teny ananao tamin'ny Jeremia fa ianao le potier fa zay dia argile. Jesosy tefeo ary amboazy. Fanamasinao tsy azo isaina intsony ny atristé anao zay. Fa sofa efa fantatra ohatry ny ely zany hoe solafaka sy ny enjery zany zay ka efa nitenenao ny fanahinao aminay mandrakizay. Sanatria aminay Jesosy io mbola andeha naroatra amin'ny famondraponao fa kosa anova amin'ny sainanay, anova amin'ny pahanay, anova amin'ny fijery, anova amin'ny sainana mba hifokalize amin'ny teninao, hifokalize ary anayko ho fehezin'ny fanahy masina, ho fehezin'ny teny. Jesosy marina tokoa fa zao tontolo zao dia tsy voasitonay amin'ny alalan'ny fomba zao tontolo zao. Fa ndreto ary zay raha mandoalika eto anatrehanao mangataka famelan-keloka dia ampiasao ho fitaovana amin'ny alalan'ny toetranao, ny toetra-pitiavana, ny toetra-pamela heloka, ny toetra tia ny olona rehetra, ny toetra manaiky an'Andriamanitra. Tsy mitady an'izay nompilatanan'Andriamanitra, tsy mitady an'izay fananana, fa mitady kosa mitahaka an'Andriamanitra amin'ilay toetra sarobidy sy tsara indrindra dia ilay fitiavana. Jesosy sotranao zahay ny amin'ny fanatrehanao androany. Sotranao koa ny amin'ny ositra izay nampanantenanao amin'ny Salamo 7:30 amin'izany fa eo amin'ny fikambanan'ny olonao masina
dia didinao ao bénédiction, didinao irotsaka eo ilay ilo, ilay ositra, ka teto ny ositra. Ny asa teto ny ositra ao, ary ny présence anao dia tsapanay tokoa, tsy ny amin'ny sensation physique, fa ny amin'ny fiadanana, ny amin'ny liberté, ny amin'ny délivrance, ny amin'ny fiverenana ao aminao Jesosy, izay azonay androany. Ka raisinay androany Jesosy ny famelan-keloka, raisinay zany azonay zany ny teninao, araka ny teninao Jesosy hoe nareo dia madio ny amin'ny teny izay fanolazaiko taminareo. Raisinay zany tompo amin'ny anaran'ny Jesosy amen. Tsangatsika ny fanatrehan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra, mihoatra lavitra noho ny zavatra mety eritreretinao hoe ilainao. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra miravina daholo ary misava ny zavatra rehetra. Eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia izao ny voalaza hoe tahaka mifanelon'ny rivotra ny setroka ozy izy, ohatran' izany ny zavatra mitranga. Dia izy eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ozy izy dia ohatry ny savoka miepo daholo ny olana. Eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainako zany amin'ny anaran'i Jesosy. Marina tokoa ny teny teo ary tena raisiko atendrony mihitsy ny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ho zahana toetra indray tsika izao mandritry nyity semaine ity, amen. Mandehana amin'ny anaram-beron'i Jesosy dia mandrese. Fa ampy izay fahazonao. Aza mitady hery avy any ivelany fa avoahy ny fanahy masina, avoahy ny fanahy masina. Fa tehiseho amikery izy, tsy tehiseho amin'ny resaka argument tsony ny fanahy masina ankehitriny. Tsy tiantsontsika handeha hoe hitory-teny amin'ny alalan'ny fomba fahaizanao mitory-teny, fa tiany ianao handeha hitory amin'ny alalan'ny toetranao sy ny fisehonao amikery. Amen. Tsapanao zany rehefa hanetry tenytsika eo anatrehan'Andriamanitra. Fa ny olona ny andeha hitodidodo hitady ianao, ny olona ny andeha hitodidodo anontany ianao hoe fa ahoana tokoa, inona le secret satria ianao nahita ny secret. Amen. Ny secret tsara indrindra dia naka ianao, ny secret tsara indrindra anaka tolory amin'ny fonao izy. Ny tompo mpanjaka miteny hoe atolory rehefa atolory asa tazomina maneke. Amen. Zao tsika alohan'ny fahamaranantsika, zao tsika isaintsaintsika ao anatin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany hoe inona ny toetra mbola mila mafisina, mila atao miorina tsara eo amin'ny fiainanao. Inona ny toetra hitanao eo amin'ny fiainanao, ianao manao examen tenanao zao hoe inona ny zavatra tena mbola tsy mety fa ararotiko androany atao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa amboarina. Dia zao rehefa vita ny fanamboarana, inona ny ataon'ny mécanicien voalohany? Andao testena, andao anao essai tena kaikinao efa renao zany. Ka ny essai ny zanak'Andriamanitra dia épreuve. Ka tandremo rehefa tonga ny épreuve dia mandefa SMS. Tena kaikinao hoe mandefasa ihany ianao SMS. Anao tsy maintsy manontany an'ilay mécano any mety ve zany, tsy maninona. Fa mandefasa SMS sao dia miaritra mafy koa, fa mandefasa ihany SMS fa mba misy zavatra kosa mba tokony ho hainao. Alléluia. Zao tsika miformena disciple. Tsika tsy misy fen'olombelona zany afaka mamey atsika. Tsy misy lalàna zany tsony tsika tsy eo ambany lalàna fa eo ambany fahasoavana. Amen. Ka misy zavatra tiako hozaraina vetivetika. Aza mipetraka tsika fa vetivetika le izy. Mission HVKL tena mission apostolique. Mety mbola tsy niteny aminkonareo le izy fa zay ny zavatra efa nitenen'ny Jesosy amin'ny pasteur Rodolphe. Dikan'izany ianao zany eo anatin'ilay ministère apostolique. Amen. Mitery-tsika an' Jesosy. Natao tsika natsoina ao anatin'izany zavatra zany. Ny apôstôly natao hiparitaka, tsy natao tazomina. Tsisy zavatra nanome ny apôstôly zany mihitsy fa anankiray ihany ny teo amboniny dia Jesosy. Dikan'izay tsika tsy miteny akory hoe ny désobéir na tsy manaraka hiérarchie, fa misy toerana napetraka-Andriamanitra amintsika, misy hiérarchie ao amin'ny iraka azo mivanon-kilakana, dia izay no eketsika, dia izay no arahantsika. Za tsy mametraka zoga aminareo ary pasteur Rodolphe fa tsy mametraka zoga aminay miralahy sy amin'ny pasteur Mirindra sy amin'ny pasteur Ronja mivady, fa tsisy lalàna mamey antsika zany.
tsika zao rehefa hoe miditra ao anatin'izany mission apostolika zany dia zao ny zavatra raisina fanjakan'andriamanitra foana ny lohany mitondra ny culture amin'ny fanjakan'andriamanitra dia mikolonisean'ny tany amin'ny alalan'ny herin'andriamanitra zany hoe maneho fanjakan'andriamanitra ety ambony tany amin'ny alalan'ny fitondrana ny herin'andriamanitra ka ny tenin'andriamanitra ny ao ambadik'io ny herin'andriamanitra ianao mila miaraka amin'ilay hiraka ianao fa raha tsy zany ianao lasa misaraka aminy ianao ozy izy fany masina rehefa nampianatra antsika an'izay koa tenenikany hoe Pteur rehefa tafaraka tamin'i Jesosy foana dia ozy izy vonona nofaty miaraka amin'ny Jesosy izy fa rehefa nanomboka voasambotra Jesosy dia nanaraka lavidavitra izy dia nanomboka nandahany Jesosy amin'izay hoe za tsy fantatro tsy haiko ianao rehefa nantsona matony tiraka ty zafady tena miteny anareo andao hiaraka tena kaikinao miaraka tsika dia miaraka mahita ny voninahitran'Andriamanitra fa aza le manaraka indraindray dia misaraka indraindray dia miteny ratsy indraindray mamelo anareo minara-miarin'i Jesosy fa zao andao anapa-kevitra tahaka ny Pteur tamin'ny voalohany miaraka foana zay le tena ny pasteur Liva teo hoe mila maty tsika zay hoe nandritry ny amoaty tsika nizaran'izay eraky ny tokantrano rehetrarehetra hoe mila maty tsika raha vao tsy maty ianao tsy hitanao mihitsy le fahavelomana aza mieritreritra no velona raha tsy maty aloha amin'ny Kristy Philippiens 1:21 koa dia hitanao zany tombonanao ny fahafatesana amin'ny nofo reny exemple be da be neto ny pasteur reny resaka akanjo fahafatesana hoe misy zavatra hitanao hoe tsy ilaina akory ny fotriny hoe mora nefa dia tadavinao vidiny misy famehezantena ao anaty eo misy maty ao anaty eo misy convoitise misy désir sy passion maty ao anaty eo raha tsy maty iny tsy taky zany zavatra zany tsika tsisy jiosy tsisy esclave fa tsika nefa natsangan Jesosy ary dia hitondra n'izany anaran'izany tena kaikinao ianao tena tsy tavana jiosy mihitsy aza mitomany mihitsy hoe ny gasy tena misy raha jiosy tsy tilina tsony zany amintsika zao fa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia nataony le héritage ny jiosy lasa héritage ny nation lasa héritage ny église ankehitriny ka tsika tsy mialina ny jiosy fa isaorantsika ny jiosy isaorantsika ny Israely ary mila mivavaka ho an'ny Israely koa tsika satria raha tsy nisy io pays io anankiray io tsy ohatran'izao koa tsika tsy nahazo famonjena ianao tsy mivoaka Jesosy tsy mivoaka Jiona amen ka zao fataro tsara fa mission apostolika ny zavatra misy ianao HVKL Mission da veriko foana tsy resaka hoe misafidy ny zavatra tiano prêcher fa ny HVKL Mission dia natao hitondra ny ten'Andriamanitra tsy misy clema mba hiforme anao ho tonga formateur ihany koa asa dia didin'ny pasteur Liva tsara angamba izay hoe ny HVKL Mission dia formation ana formateur ka miomany ianao tena kaikinao miomana foana isan'andro afaka manontany azy nareo rehefa avy eo farana amin'ny fotoanantsika afaka manontany azy nareo rehefa avy eo ohatrany ahoana no formena anareo kay pasteur afaka manontany azy nareo hoe ohatrany ahoana za formeny zany dia afaka manontany azy nareo satria ilainareo koa mahafantatra an'izany amen amaranantsika azy dia manao fanakitra ihany tsika tahaka ny mahazatra fanetany lavitra ny fanompon'Andriamanitra mamangy antsika eto tsy manery an'izaniza fa zay mety zay vita ao tsika atao zay tsika zay tokony atao tsy be resaka aloha fa tonga dia samy mandray ny andraikitra avy tsika tsirairay avy ny amin'izay toerana rehetra ny tena aza dily mihitsy ny ankizy ny tena mila fihezina be ny amin'ny bovy ary ambadika ary samy hitain'Andriamanitra to sofraniny eo kaikinao tahin'Andriamanitra ianao ny fomba an'Andriamanitra dia eo aminao mandrakariva mahery ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao ny fahafenona eo amin'ny fiainanao ny fitiavana mitobaka eo aminao ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao ihany koa hoe mandehana dia mahomby azy fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoa izao fahasoavan'Andriamanitra matoa izao anareo amen peace